radio. Nikipankany taparay manolotra ho anao. Sanganasany Ers Stefanuela. Ireto avy no amelona ny tantara. Lahatry ny avy fitiavana Sarmel miaraka amin'ny Miaro Rakotoarso, Lenitz, Ers Stefanuela ary Radavy. Nandrindra ra teknika lahatry ny avy Nana Tondosa Rima ny fanantenana. Topo masy Lavitra ihany le makaty aminareo izy menaka. Eny tokoa tena tia mitezaka kay. Za kosa nefa mba nampiomana tamintsika foniala hoe lavitra sady miteza ny lalana any. Fa mbola lavitra be tokoa nga le lalana tsika nge olona lefa tonga ay atao ambadika ty tendrombohitra ty avintsika ty misy anay. Ay tonga sahady zany fa na izany aza tena milay aty aminareo zany jereko tena mbola rakotsala ny tanàna. Sa hoana fahitanao azy atsika. Zay aloha dia mariny fa tena nararoatra andendeha any anaty alany zany tsika selarapitso sa tsy mahazo andendehanana any anaty alany ny Menatava. Azo andehanana tsara ka. Dia ty aminay zao hoe tsy aza taony zao hoe pataty patata le inona daholo ary zany. Aza manao an'izany kosa ianao setra. Izany eny no mamba mivoatra any ambanivohitra manana ny asiny sy ny satana ary indrindra ny fomba n'izay mampiavaka azy. Tamin'ny andro taona zary nanjaka ary tsika fa tsy amin'izao ntsony kosa aloha ary laty ary so mba notafaditiry setra tandremo mifangy mihitsy ny olona ty aminay aty vao mandika ny vady io alahy indrindra moa fa nareo vahiny tony tsy manao an'izany lesy fa tena masika olona be tokoa zany aty aminareo raha azoko tsara ka. Ka tsotra kely ny olona ty zany ve mirindra ny fiarahamonina ary tena tia sy manaja vahiny mihitsy izy. Fa ny zava-mitranga matetika dia ny vahiny foana ny tsy mba manaja anay zany ve aky. Fa ahoana zany no ilazandre hoe tsy manaja anareo ny vahiny ka. Tokoa toerana manan-karena kibony tany aty aminay any ka izay vahiny tonga dia tsy manan-tsaina fa tsy niangalatra an'ireo aren'ireo dia loza nefa no hitany avy eo. Avelao any amin'izay aloha zany resaka re zany fa tonga tsika rehefa tazantsika tsy lotsy ny tranonay. Tsika malalako izy mipetra tsara ilay setra fa dia tran'olona ny atsika raha dia tran'olona dia maninona ka sa
tsy mahazo maneho fitiavana amindry mihitsy hoe za sa mba ianao ka ndry koa mba sary tiavana ka fa zany aloha ihany fa tena mahafinaritra ty sa ahoana ozy izy ndry ianao koa aza mampimeana io ka tsika aza mbola tsy mivoaka ny trano koa nijery ny endriky ny tanàna dia ahoana no ilazanao hoe mahafinaritra ka fiary ianao hitambaravarankely eo te aingana ne tazanao fa iny renirano manivatsy vena tena tendrombohatra pitatsinanana iny ie jery eo ani raha tsy mahafinaritra ery tena tsara be tokoa izy zany fa manenina moa zany sika selara miaraka mandehandeha eny ka efa hoe mbola tsy mahazo mivoakato any ontsika zany ve raha tsy tonga io izy menata ay tokoa fa andeha ho aiza nga hono iry zareo reny ka tao ohatrany hoe andeha ho any amin'izany kiaky zany ho nitendry ay laza amin'ny fatongavatsika ka lohatrany andeha laza amin'ny piray tanàna nga izy teoko ay ve eno a fa tsy maintsy hoe tantaraina be ohatr'izany ve hono zany ilay fahatongavatsika ka efa hoe zany ho ny fombafomba tany atiako ay ka tsy hainao ihany koa ve moa ny teny hoe zay mambanivohatra ny ambanivohatra samy manany satany sy ny fombany zay izy rikaka ny raha nanao fikarohana fanafody azo avy amin'ny zava-maniry zay ka safidy manokana ny andeha aty amintsikako ka inona moa zany le olana fa dia mandehana zany dia tadiavo any anaty alany zay mety aminareo ry anakizany ka hitankaky misy inona indray le kely ty ka tsy za skoly rery eny mankaty fa vahinona koa misy vahiny roa hafa koa niaraka taminay dia izay mahatonga na anatona anao toy izao ka ay vesy zany ampahafantaro azo ireo fotsiny ny fadiny tanitsika ry le kely ty azay fitandremany dia izao aza vely isaraka aminareo mihitsy izy andrao dia anota fady any anaty alany dia efa miteny zay eny ararikaka dia angatadalana angamba fa mbola somary lavidavitra kely koa ny lalana sady maimaika ako andao ry le kely dia raha mety dia mba mety kely mandalo aty ihany izy ireo izay aloha mba mila tsereko kely ihany hoe ohatrany ahoana le vahintsika ao eny arikaka le kely ty fa rapity zareo toko mankaty dia aza mitaretrehitra ry le kely zay rikaka velomy ianao velomy ianao eto amin'ity toeranyity no mahakasina ny akasina ry zareo tena betsaka ngeny zavatra fadifady ato isan'izany zao ny hoe tsy mahazo manonona ny anaran'Andriamanitra tsy mahazo mikitikitika ny tanana raha mbola vahiny fa mitazana fotsiny tsy azo atao makasary sy ny sisa zay ngamba ny tena hoe goavana be tsy maintsy tandremana dia hono ty tobokely mamirapiratra be ty le tia tena ohatra ny volana ena sy vatsy ody ahoana ny ao anatin'ity zany hoay le ty eny tokoa sary sikotra be io koa ve zany mividy amin'ny volamenaka ny tobomasina aloha zany no hoe ho azavako aminareo mialoha zoary hoe ahoana sy ahoana zany io dobo io moa zany dia tondra fitahinao anay teto amin'ity fototra ity anisan'ny mahamasina azy dia miendrika arakolokoloana izy io dia namboarana moa izy io dia trandraka vato sarobidy sy volamena marobe tao zay dia mivatsoa moa ireo hitanareo amin'ny sisinareo moa ny volamena ireo tazana eo ambany zao zany ve tena tsara ery izy zany jery hoe ty izy tena mitady hitondranay ana amin'ny fakapanahy tandre moa ty tanana tsy mikitikitika
dia io sary siksa lehibe moa izany no zanahary ankofanay volamena mitetina 12 kilao izy io ary safira eo amin'ny 20 kilao eo ary efa amatoana mihitsy ngeny mitrandrahanay areo tany ambanin'ny tany. Izany ve? Dia hono ary reto? Hoe ahoana e? Dia tsisy mangalatra ve izany reo ka? Tokoa marina ny vidin'ireo raha mihitsy efa vola be amin'ny camion. Izany mihitsy anao e? Tsy ilay vola amin'ny camion loatra ary fetra no lahara-pahamehana aminay a. Fa inona indray hono e? Fa ilay fitahiana azo isan'andro. Aiza ho azy? Ny vola izany mantsy fa mitoetra maharitra fa mandalo ihany e. Ny fitahiana azo avy amin'ireo kosa dia mipakatra any amin'ny taranaka faramandimby. Tsika Ahoana jery setra? Andeana mora ny andreo dia misy ngia ty amina aty aloha e. Fa misy inona ka? Ahoana le arena be amina tapitra izao e? Jerijerena fotsiny very eo. Le aiza moa izany fa tsy azoko. Fa le any amin'ilay dobo masina iny rangaha. Ay ve? Fa ahoana amin'ny ahoana moa fa tsy efa reo ve izy ireo e? Ndreka tsy mahita hoe mampangitakitaka be mahita an'ilay izy. Reo ve dia jerena fotsiny ao. Ka nangitakitaka eo azy la zavatra olona anareo e? Sady izay masina sy manan-danja mihitsy ka. Tsisy hoe manan-danja sy masina izany akery-piso fa leto mihitsy mimimy foana. Ary na be tokony hampandroso ireo ve rangaha dia giazony fotsiny eo amin'ny avy an-dranany. Aza miteny mafinoatra aloha ilana izany aza ka. So reny izy mianadahy io mantsy ka nahirana. Dia mipetra tsara ihany koa na izany aza so ahita loza eo mikitikitika zavatra olona. Nga moa izany mikitikitika fa mety anendana sy maso mitsiriritra fotsiny aho iny e. Ay ve? Ary andao aingana amin'izay ary tsika ny anjika azy menadahy e. So mantsy eritreritra zavatra fa amintsika eo izy ireo ka. Ka andao ary e? Ndao. Aleo aloha alaina milamina tsara ihany ty tantara ty na izany azako. Fa raha reo arendro indray fotsy aloha tsy hanao laka ireo raha tsy azoko e. Inona tsara hoe ty loza lazainao ry setra? Ka izany ry zareo tsy maintsy miverina ana-tanahy fa misy zavatra urgent be ilaina anahy arak'ilay antsy voaraiko teo koa. Dia mandritra ny firy andro izany ilano any ka. Ndry malahelo kely lina namako marina. Fa nga zany dia tena tsy azo angatahan'andro mihitsy ny zavatra ataony lazany e. Tena hiakina noaviko lesy izany raha tendra e. Kosy izany dia izany no tsy maintsy andehanako izao. Sady zako hoany tsy ela no fa 3 andro any fotsiny dia miverina e. Ka maninona moa izany raha mba miaraka amin'ilay e? Efa hoe tsy mety ho azy izany. Androsay kosa. Ndry izao aty tokony nahita vokatra tsara be nefa alina andeha hiaraka amiko any. Ka za kosa ne lesy malahelo an'ilay e. Ka na izany azy e. Sady mandany fray fotsiny rangahy ianao raha hoany fa aloha rangahy ianao to dia mijanona mihitsy a. Izany rangahy malala. Ka za kosa fe malahelo an'ilay dia tsy mahafoy Herikolo koa mbola mandrangotra ihany. Janona kirsika fa vetivety angeony izy niany e. Izany ry tsika. Izany moa malala io rangahy. Dia roviana ho azy zany elano andeha ka. Akazo maraina izao mihitsy ka. Androsay kosa. Ka tena izany hoa tsy maintsy mandeha hoa. Sady efa andeha hiomana mihitsy aho io dia andeha hialako. Dia andeha tsy sakafo kosa very setra. Ka maika aho ange. Efa ho masaka ne izy ao e. Ka karakarao malaky ary ny sakafondry e. Dia avy miomana izy dia mihinana dia afaka mandeha raha andeha. Dia andeha rery amakivaky an'ina ala mangina be iny ve zany ela ty ka? Fa izy ary nihinana any e. Fa ateriko amin'ny bisikilety izy e.
Vita ilay sakafo avy amin'izay ary. Sanganasany Ers de Vanuela. Ireto avy no nanome aina ny tantara. Lahatry ny avo, fitiavana Sarmel, niaraka tamin'ny Mialo Rakotoarisoa, Lenitz, Ers de Vanuela ary Radavy. Nandrindra ra teknika, lahatry ny avo, nanatony-dosa, Rima ny fanantenana. Topo masina.